La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Nivava. Androany maraina no nikatona teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato toy ireo concentrateur d'oxygène misy roa arivo nafarany fitondram-panjakana malagasy. Ankoatrany eto Antananarivo, ho alefany amin'ny faritra ahitana ny tranga betsaka ho anivalana aretina Covid-19 ihany koa ireto fitaovana ireto. Nahazo laka ny forme grave ny Covid-19 nandritry ny deuxième vague eto Madagasikara. Mila fantatry ny rehetra ny fivoarany aretina mba tsy hahatonga amin'izay forme grave izay. Tafiakatra 17 ireo lavin'ny valana aretina Covid-19 teto Madagasikara ny andron'ny omaly fa 17 ny volana aprily raha ny tatitra ny voaka androany. Misa 27 ireo tranga vaovao nandritra izay. Toy ny rara fahatratrarana sokatra saika hondrana antsokosoko tany amin'ny fatrandroy. Fantatra izao fa misy olom-boafitsy sy olom-boatendry manao intervention ny amin'ny tokony ampitsarana ny fanadihadiana sy amitsorana ireo voasambotra amin'izany araka ny nambaran'ny gouvernoura any an-toerana. Ary farany, firenena 17 amin'izao no ahitana ny variant indien, ny 570 amin'izany no firenena europeanina. Ny andindindreo avy hatrany. Finaritra topoko lasy topoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao. Androany maraina no nigadina teny vato ireo concentrateur d'oxygène misy roa arivo izay nafarany fitondram-panjakana malagasy ankoatra ny eto Antananarivo alefany amin'ireo faritra ahitana ny tranga betsaka ny valina aretina coronavirus ihany koa ireo fitaovana ireo raha nambaran'ny filoham-pirenena Henri Flore. Tonga anio maraina teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny fiaramanidiny Air Madagascar nitondra ireo concentrateur d'oxygène misy roa arivo isa nafarany fitondram-panjakana malagasy. Tonga nitsena izany ny filoham-pirenena Rajoelina Andry ary nanome toromarika avy hatrany fa ankoatra ny eto Antananarivo renivohitra tsy miandrela fa alefa amin'ny camion any amin'ireo faritra ahitana tranga betsaka Covid-19 ireto fitaovana ireto. Na dia nisy aza ireo lavo tao anatin'izay valana aretin'izay dia isoratsika n'Andriamanitra kosa fa betsaka ireo izay avotra noho ny fisian'ny fitaovana toy ny concentrateur d'oxygène. Maro dia maro no avotra izany tamin'ny iny andiany voalohany izay nanafaratsika concentrateur d'oxygène izay misa 720. Zao tsika dia nanafatra indray izany concentrateur d'oxygène roa arivo ihany koa ary voatonga izy io amin'izao tsika amin'ny teny izao dia alefa any amin'ireo izay tena tratra ny valana aretina isan'izany ohatra any Vakinankaratra na Antsirabe. Zao ny camion dia iainga ny tomobile anatitra an'izany any Antsirabe ohatrany koa ny any Fianaratsoa ny any Sava satria araka ny teneniko dia tsy maintsy ataontsika ny ezaka rehetrarehetra. Hiverina anivelany indray ity fiaramanidina ity ho an'ny andron'ny rapitso haka ireo bouteille d'oxygène izay ho tonga amin'ny farany herinandro izao. Ny fiaramanidina Air Madagascar io voatonga izy io ary rapitso dia anainga hiverina indray zany ho an'ny Chine haka n'ireo bouteille d'oxygène izay ho tonga eto amin'ny farany tia herinandro ity. Izany hoe zany ny zaka rehetrarehetra ataontsika hoe mba tsy hisy olona ho lavo noho ny tsy fahampiany izany concentrateur d'oxygène na oxygène izany. Zany ny ezaka efa nilazaintsika ary efa nampy efa napetratsika hoe ny ezaka rehetra dia ataontsika hoentina anasitranana sy hoentina hitsaboana an'ireo avatsika izay marary. Ireto fitaovana nafarany fitondram-panjakana ireto izay natao hamelomanaina ireo marary ary hanavotra ny ainy vahoaka malagasy maro.
tsy tokony hisy intsony ny tsy fampiany concentrateur d'oxygène malena ireo hôpitaly mandray an-tany ireo marary ny covid-19 manomboka izao raha ny fanazavana. Tsy ampy ny fitaovana entina miady amin'ny covid-19 eto Madagasikara, hoy ny tale général BNGRC no sady mpandrindra ankapobeny CCO covid-19 isan'izany détendeur d'oxygène ho an'ny ankamaroan'ny CTC Yves Richard. Manoloana ny resabe mandeha momba ny fitaovana entin'ny tsabo ny covid-19 eny anivon'ny toeram-pitsaboana maro mandray an-tanàn'ny marary. Ny aiky androany ny tale général ny BNGRC, ny général Andrianjaka Elako Olivier no sady mpandrindra ankapobeny CCO covid-19 fa tsy misy ny ampy anatin'ny ady amin'ny covid-19 ankehitriny. Amin'ny fotoana ohatr'izao tsy ilaina angamba ny teny zavatra tena marina fa ny atao hoe mensonge na hoe zavatra laingalainga ohatra zany sanatreny vava dia everina fa tsy mendrika tenenina akory. Ny tiako tenenina tsy misy zavatra ampy zany satria hitatsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Na izany naty zany angamba miara mahitsitsika raha niezaka ataon'ny fanjakana manokana mitady ny vahaolana rehetra mba hijerena amelona ny banka. Zay le lazaiko hoe na any amin'ny toerana mandroso ary zay everitsika fa hoe firenena mandroso hitatsika ny antotanisa zay miseho isan'andro amin'ny fahitalavitra fa tsy misy mihitsy zany hoe ampy zany fa niezaka kosa iara mahita ary tsy tokony atao mody tsy hity zany fa betsaka niezaka ataon'ny fanjakana raha misy ny olana mamaza ny olana zany. Ny ankamaroan'ny CTC na ny centre de traitement covid-19 no tena misidra ny tsy fahampiana raha ny lafin'ny oxygène ohatra. Isan'ny olana ho azy ireo ny détendeur d'oxygène noho ny fotodrafitrasana sangana vonjy maika enti miady amin'ny covid-19 hoy ny tompona andraikitry ny CTC Mahamasina. Dia tsy le toerana koa no problème fa au lieu de nandray forme modéré zay lasa nandray forme grave, ce qui fait doubler ny concentrateur d'oxygène satria mila any amin'ny 16 à 20 litres ny marary anankiray. Donc raha manana 200 concentrateur d'oxygène zay lasa 100 no 100 lit no dia ohatra ny manana impression zany ohatra ny hoe tsy ampy le toerana le ly misy fa ho raisinao ve le olona dia sempotreo dia zay no tena tsy ny problème anay tamin'ny voalohany. Mila détendeur iny raha any amin'ny hôpitaly iny misy ny installation murale azonareo dia tonga dia mitsofotsofo fa raha amin'ny zavatra provisoire ohatran'io tsy maintsy mila détendeur zay. Ny détendeur anankiray ça coûte 2 millions 1 million 5 dia azonareo le izy. Nanomboka ny fotoana nampiakatra ny forme grave no raisina an-tanana teny an-toerana no tena nisedra olana tamin'ny fandraisana an-tanana ny marary raha ny CTC Mahamasina. Tranga izay nahatonga ny fitoerana tsy afaka nandray marary maro anatin'izay tranga anaty fahasarotana izay raha ny fanazavana trany. Nahazo laka ny forme grave ny covid-19 nandritra ny deuxième vague eto Madagasikara. Mila fantatra ny rehetra ny fivoaran'ny aretina mba tsy hatongavana amin'izany raha ny fanazavana azo. Michel Arana Arzon. Mivoatra aingana ny covid-19 nandritra ity deuxième vague eto Madagasikara ity ao anatin'ny fotoana vitsy no ivadian'ny soritra aretina ho forme grave. Nahazo vahana kokoa ny covid-19 forme grave raha ny fanazavana. Hoe forme grave amin'ny coronavirus dia ireo marary sepotra ary ny tany oxygène ao anatin'ny vatany dia latsaka ny 93%. Na koa ireo marary sepotra ka manao scanner dia misy maratra ny avokavoka anankiroa. Mbola misy karazany telo anefa natao hoe forme grave. Io natao hoe SDRA bénin, SDRA modéré ary ny SDRA sévère. Mahasamy hafa an'izy ireo fotsiny dia ny tany oxygène ao anatin'ny vatana. Raha mbola mihoatra ny 5.20 isan-jato izy dia SDRA bénin na vao manomboka. Raha eo anelanelany 5.20 isan-jato ka hatrany amin'ny 5.20 isan-jato izy dia ataontsika hoe SDRA modéré na eo anelanelany. Ary raha latsaka ny 5.20 isan-jato ny tany oxygène ao anatin'ny vatana dia tsofoka ny atao hoe SDRA critique izy ary mety atahorana ny ainy marary. Efa misy ny paikady sy ny fitsaboana entina manavitra ireo olona izay sokajiana ho forme grave raha ny fanazavana trany. Miankina amin'ny fahatongavan'ny marary farak'izay aingana eny amin'ny hôpitaly anefa no ahafahany ireo mpitsabo manavitra azy. Eo amin'ireo roa voalohany ny BNS modéré dia mbola afaka atao amin'ny bouteille d'oxygène ny tsaboana anazy.
Ary rehefa tonga amin'ny atao hoe test de raha critique izy latsaka ny 5.9 ny tany oxygène ao anatin'ny vatany rehefa tsy mampiasa oxygène dia tsy maintsy mitsofoka ny tonga atao hoe machine respirateur tony isika mba ahafahana manampy an'ilay marary miaina mba hanavokana miaina. Ho an'ny CHU Anosiala manokana raha ny antotanisany voaka farany ny 20 aprily lasa teo ny isa 500 ireo marary ny Covid-19 forme grave tsaboina eny an-toerana 700 ny taha-pasitranana. Amin'ny alalan'ny visioconférence no natanterahana ny fivoriana ara-potoana voalohany anteny meram-pirenena izay hanomboka ny talata fa 4 ny volana May ho avy izao ny tapaky ny birao maharitry ny anteny meram-pirenena Omaly. Henri Florian. Noho ny firongatry ny valanaretina coronavirus ankehitriny eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ary ny fahitana fa maro ireo solombavambahoaka sy ireo mpiasa eo anivon'ny anteny meram-pirenena no tratran'ity valanaretina ity. Tapaka nandritra ny fivorian'ny Bromaritry ny anteny meram-pirenena Omaly fa ho tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence ny fivoriana ara-potoana voalohany anteny mera manomboka ny talata fa 4 ny volana May 2024 ho avy izao. Tsy hiakatra eto Antananarivo ireo solombavambahoaka misy 150 fa ny amin'ny faritra misy azy izy ireo no hiatrika ny fotoam-pivoriana ka mpiasa ny tablette izay efa ampelantanana amin'izao fotoana izao. Ny resaka fitaovana hoe ny tablety dia tamin'ny loi de finance tamin'ny herintaona dia efa nanome tablety tsirairay ho an'ny solombavambahoaka ny ministèren'ny fitantanam-bola ka noho izany zany dia hojerena eo anivon'ny birao maharitra sy ny mpikirakira ny questure voalohany ny fomba anaovana an'izay ahatonga an'izay connexion any amin'ny solombavambahoaka tsirairay avy izay. Ka ny resaka connexion aloha zany dia mety misy ny circonscription izay sarosarotra tokoa fa anjaran'ilay solombavambahoaka no monsieur déplacé eo manodidina anazy eo ahafahany mahazo toerana misy an'izay connexion izay. Raha ny fantatra na tsy hiakatra eto Antananarivo renivohitra zay ireo solombavambahoaka ireo mbola mitoetra sy manan-kery hatrany ireo vola izay tokony ho sitrahany mandritra ny fotoam-pivoriana tahaka ny mahazatra toy izao. Tsy hisy ny sakana amin'ny fampandaniana lalàna ny fanaovana ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence raha ny fanazavana trano. Ny makasika ny fampandaniana ny lalàna dia raha ohatra izy ka loi organique dia tsy maintsy mila ny présence ny 2/3 ny anteny solombavambahoaka zany ao anatin'izay. Ka raha iny dia tena mila fepetra tena hoe entitra ahafahana zany hoe manamarina ilay présence ny solombavambahoaka teo amin'ilay toerana ahafahana hoe lany ve le lalàna na tsy lany noho izay quorum tsy maintsy enjehana izay. Fa raha ohatra indray izy ka lalàna tsotra na hoe loi ordinaire dia ny solombavambahoaka zany izay tonga eo dia tsy mila quorum iny fa dia afaka mandany an'izay lalàna zay. Ary mahatsara n'ilay visioconférence sarany dia betsaka kokoa ny solombavambahoaka mandray anjara na hoe présent zany amin'io visioconférence io. Samba ny teo amin'ny tantaran'ny anteny meram-pirenena eo anatrehan'ny fitoam-pivoriana azon'ny be sy ny maro atrehana no isy tahaka izao. Raha ny loharanom-baovao azo avy eo anivon'ny anteny meran-dolona tahaka ny mahazatra ihany no anatanteran'izy ireo ny fitoam-pivoriany fa hamafisina sy ho entra kokoa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Tokony hamafisina ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana eto Madagasikara indrindra amin'ireo faritra ahitana ta ambony ho ny masivoan'ny Royaume-Uni sy androany fitahorinan'ny fionana tamin'ny filohan'ny anteny meran-dolona. Io na saina. Nanomboka tamin'ny taona 770 no efa nisy ny fifandraisana teo amin'ny Madagasikara sy Royaume-Uni ary nivelatra tsikelikely izany fifandraisana izany tao anatin'izay 400 taona izay. Amin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao nanamafy ny fahavonona n'ity firenena ity amin'ny fanampiana antsika. Raha nambarany masoivony androany dingana lehibe no vitan'i Madagasikara tamin'ny fitirana tao amin'ny initiative COVAX eo ampiandrasana ny fahatongavany vaksiny tokony amafisina ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana raha ny nambarany. Ankasitrahanay ny fanapahan-kevitry Madagasikara amin'ny fidirana ao anatin'ny initiative COVAX mba hanatanterahana ny fanaovam-baksiny. Antenaina fa hanomboka tsy ho ela izany
Zava-dehibe ny fandraisana sy ny fampiarana ireo fepetraram-pahasalamana amin'izao fotoan'izao manoloana ity deuxième vague ity. Fantatro ny zava-misy eto Antananarivo sy amin'ireo faritra hafa. Hitana ihany koa ny ezaka ataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny governemanta hifezana ity valanaretina ity. Vonina izahay ary anao ny ezaka rehetra hanampiana ny Madagasikara manoloana izany. Hitondra fanampiana amin'ny resaka vaksiny Covid-19 ihany koa i Royaume-Uni araky ny fiainana teo amin'ny maso ivony sy ny filohany antenimierandolona malagasy. Zareo zany efa nilaza fotsiny hoe ny fanampiana araky ny vaksiny dia efa manampy antsika izy na amin'ny miaraka ny OMS zany na ny fanampiana zareo manokana dia iara-iasa amintsika izy fa ny fanomezana marika na vaksiny aloha dia tsy niresahanay iny satria efa amin'ny lafiny teknika zahay atao amin'ny Sénat dia tsy dia miditra loatra amin'ny lafiny teknika fa le principe zany hoe manampy antsika ry zareo amin'izay fiadina amin'ilay Covid-19 zay. Dia ny amin'ny lafiny toe-karena moa sy ny ara ekonomika zany dia samy misy fiantraikany daholo na any amin'ny zareo na aty amintsika ary ireo amin'ny sehatra ny arenan-kibon'ny tany, eo amin'ny sehatra ny fambolena, eo amin'ny sehatra ny fifandraisana amin'ny ara-basa zany ireo zany dia hojerena akaiky indrindra moa fa ny resaka fikajina ny tolo iainana. Ankoatra izay nivotra nandritra ny fiainana teo amin'ny rotoda androany teny amin'ny lampamaitso Anosikely ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny parlemanta Malagasy sy ny any Royaume-Uni. Tafakatra 17 ireo lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatitra nivoaka tamin'ity androany ity. Misy 27 ireo tranga vao nandritra izany raha toka 700 ireo sitrana somatsara. Abraham Randriamana. Olona miisa 17 ny fantatra fa namonia ny vokatra ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy. Ny faha 17 ny volana aprily lasa teo raha ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. 7 amin'izany avy eto amin'ny faritra Nalamanga, 2 eo amin'ny faritra Diana, 2 amin'ny faritra Boeny, 3 amin'ny faritra Tsimondrefana, 2 amin'ny faritra Vakinankaratra ary 2 amin'ny faritra Menabe. Ny andron'ny omaly araka izany no nahitana olona betsaka indrindra lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora. Itsy ankilany, ny ampy 700 ireo sitrana somatsara nandritra izany. Raha toka 27 ireo tranga vaovao marina tamin'ireo fitiliana 2,5 no totosaina. 5,3 amin'ireo tranga ireo no avy eto amin'ny faritra Nalamanga. Mitotaly 3,5 ankehitriny ireo marary manaraka fitsaboana manerana ny nosy, izay ahitana marary manana fahasarotany miisa 7,7. Hatreto, misy araky amin'ny 3,7 ireo namonia ny vokatra ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara, nanomboka ny 13 Martsa 2023 no mankaty. Miantso ireo malala-tanana tsy akanavaka afaka ifanohana amin'ny fanjakana ny tompony ndraiky mpiangonana isan-tokony amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao. Izay ny songadin'izy ireo nandritra ny fanolorana ny fanampiana teny anivon'ny BNGRC tamin'ity androany ity fanampanazavana. Mino fa reto betsaka ny olona manana ny atao hoe moyen rehetrarehetra fotoana izao mba fanomezan-tanana. Fotoana tokoa izao tsy sanatrin' izany fanomezan-tsiny fa tena manome tanana tokoa hanampiana ny fanjakana. Izay no tena fantatray fa fitiavan-tanindrazana ny fitiavana dia ny fanatanterahana ny asa tsy ho tia ao am-bava fotsiny fa tena tia amin'ny alana ny asa mihitsy. Dia ny zavatra tahaka an'izao no anaporofonay amintsika fa hoe tian'Andriamanitra ity firenentsika ity, tian'Andriamanitra ny mpiray tanindrazana amintsika ary tsy hisy tia no very na kely ary tsy hisy tia no faty nefa atahoana fa izy no manana ny andaharany tsirairay. Natao tao amin'ny fitsarana avo androany fianianana ny tale jeneraly vaovaon'ny Samifine, fianianana izay natrehan'ny filoham-pirenena malagasy sy ireo mpitsara mandrafitra ny fitsarana avo ny alarana Efson. Androany no niroso tamin'ny fanaovana fianianana teo amin'ny fitsarana tapon'ny tale jeneraly vaovaon'ny Samifine. Na ny sampandrara malagasy adina amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana ny fampiororona. Fianianana izay natao hatao anoloana ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo mpitsara mandrafitra ny fitsarana tapony. Mianianao fa natanteraka ny sakany sy andalana araka ny lalàna ny andraikitra. Hitandro lalandava ny fahamarinana, tsy hijery tavan'olona, hitana sy tsy amboraka na oviana ny tsy ambaratelo ny asa. Ary andala mandrakariva
ny fahamendrehana takinao. loa mafisiny filohan'ny repoblika nandritra io lalonana io fa zavatra maro no andrasana amin'izao fanendrena ny tale jeneraly vaovao ny samifina izao. Misy fiatraikany lehibe amin'ny fivoaran'ny toe-karena eto amin'ny firenena, ny fanaraha-maso ny fampodiana ny vola vahiny azo tamin'ny fanondranana entana, eo ihany koa ny fiadiana amin'ny famotsim-bola. Zava-dehibe eo amin'ny fitondrana mpanjakana, indrindra eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena, amin'ny akapobeany ny ady amin'ny kolikoly. Zay ny antony nanatrehako amin'ny fametrahana ny tale jeneraly ny samifina ao anatin'izany ady amin'ny famotsim-bola zany. Betsaka ny zavatra sehatra tsy maintsy atao ao anatin'izay, fa anisan'izay moa ny voalohany dia efa fantatsika tsara angamba nyreo rapatriement na devise zay vola tsy toko tsy firohana, efa fantatra daholo ny listan'izy ireo ary zay zao no andraikitra anisan'ny voalohany ho ataon'ny tale jeneraly ny samifina vaovao, zany hoe ho fatariny hatrany apotiny hatrany amin'ny nanondranana an'ireny arem-pirenena ireny sy ireo olona rehetrarehetra zay voakasika an'izay eto amintsika. Efa taona no hitantanana ity tale jeneraly vaovao ity ny samifina, araka ny voalazany ny lalàna mifehy ity rafitra miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana ny fampiororona ity. Mahakasika ny samifina izay hatrany dia iroso amin'ny fanadadiana ireo antota taratasy goavana ahitana famotsim-bola ny samifina izay paikady vaovao apetraky ny tale jeneraly vaovao an'ity sampandraraha ity ny alarana efso. Sy andro fotsiny ny fanambarana mampiayay na ny déclaration suspecte ny eo anivon'ny samifina fa hanao fanadiadiana mihitsy manomboka izao raha ny fanazavany tale jeneraly ny samifina androany. Manampy izany ihany koa ny paikady vaovao izay apetraka hiadiana amin'ny famotsim-bola eto amin'ny firenena. Ina lehibe zany no entiko mandritra ny fotoana hitantanako ny samifina dia lasa atahoran'ny olona manao famotsim-bola eto Madagasikara. Na vola avy any ivelany io na vola maloto eto amintsika. Dia anao mafy be an'izay zahay. Faharoa ny vina faharoa dia hoe tsy hisitraka ny vokatry ny asa ratsy nataony ny olona eto Madagasikara. Zany hoe raha hitatsika zany le vola maloto fotsiana teto ho alaina iny ho averina any amin'ny fanjakana, fa tsy misy tokony misitraka an'izany intsony ny olona, dia zay no atahorana. Zay ny vina faharoa. Ny fomba anaovana azy ny samifina dia hifantoka tanteraka amin'ny dossier goavana, grand dossier zany zao no ataon'ny samifina. Tena vaindohan-draharaha mazava ho azy ny dossier tsotra ho atao ihany, fa kosa ny tena zavatra ataonay zao dia ny dossier goavana, satria zay no miantraika amin'ny fiainam-bahoaka mivantana, zay no miantraika amin'ny toe-karena. Ny taona 2024 no lasa andraikitry ny samifina ny ady amin'ny famatsiana ny fampiororona. Misy roa ny antota taratasy anaovana fanadiadiana nanomboka ny nandraisany tale jeneraly vaovao ny fahefana. Tsy le asa fampiororona no hidivana ato amin'ny samifina, fa le famatsiana vola ny asa fampiororona. Dia mitovitovy amin'ny famotsim-bola ihany, mahasamihafa azy kely. Ny famotsim-bola vola maloto no diovina, fa ny famotsim-bola le fampiororona matetika vola madio no tonga eto dia tsy mahazo an'le déclaration d'opération suspecte mihitsy zany tsika, satria vola madio le izy. Dia zay le lazaiko hoe hitrandraka zany ny samifina. Nisy dossier ray zany alohana tongavako teo na roa nefa nahitana famatsim-bola ny fampiororona, fa anisany ezaka lehibe zay ataon'ny samifina io satria mbola lalàna tamin'ny 2024 moa nametraka anazy ho fahefan'ny samifina, dia mbola manomboka isika zao. Mitovy amin'ny fepitaona hanenjehana ny fandikan-dalàna tsotra ihany ny fepitaona hanenjehana ny famotsim-bola raha ny fanazavana izay ao anatin'ny 3 taona, 10 taona kosa ny fanenjehana ny fraude fiscale. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra antsika melohany idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Hitako ny lalana hoe akaiky io e, courage la e. Dô e siverna. Efa aloha e. E baina. Lavitra loatra efa maizina ny andro. Ao lesy baina. Tragno mazava misy jiro. Anty akoho daholo angany lesa. Izy reo mandrosa tia mazava. Mazava be atao aminareo e. Normal zany fa iaho mampiasa mibalika ao amin'ny 600. Ao amin'ny 600 jiro antona roa, jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 pouces HD koa. Mbalika mamiratra no aviko.
manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy za fa Ramatoa raha hery-mampiona anitra zay lehibe ny sampandrarany fiarovana sy ny fitsaboana arakasa ao amin'ny foibe ny fiahina ara-tsosialy ny mpiasa ny ministerany misana ny asa miarabana tokaso atao anatin'ny fampalalam-baovao mianada zay ny mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka miantarandrianay avy ny tenako ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Ye miarabantsika rehetra ihany koa fantaniko voalohany avy hatrany ma andro maneran-tany ho an'ny fiahina sy ny fahasalaman'ny mpiasa androany izay miompana amin'izay ny fantaniko androany inona marina moa izay hoe fiahina izay sy ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ho an'ny mpiasa. Miarabanareo ato amin'ny Kolo TV izay tongavana eto dia miarabantsika rehetra mpijery androany moa 20 avril dia fankalazana ny maneran-tany momba ny fiahina sy ny fahasalaman'ny mpiasa. Ankalazaina isa-taona izy io, izay indrindra no antony ahatongavana eto. Ny atao hoe moa fiahina ara-tsosialy ny mpiasa dia fitambarana zavatra anankiroa raha eto Madagasikara no resahana. Ny voalohany dia ny fitsinjovana ara-tsosialy ny mpiasa, izany hoe ny mpiasa anankiray raha vao miditra miasa dia andraikitry ny mpampiasa ny mampiditra azy any amin'ny tahirim-pirenena momba ny fitsinjovana ara-tsosialy na KNAPS amin'ny fahalalany be sy ny maro azy. Izay zany ny tolotra voalohany tokony hositrahan'ny mpiasa izay. Ny faharoa ny fahasalamana arakasa izay omen'ireny tobi-pitsaboana iombonan'ny orinasa ireny na antsointsika koa hoe SMIE. Maka ohatra hoe eto Antananarivo izao misy 4 ry zareo. Ny mpiasa anankiray raha vao ohatra miditra miasa dia tokony hisitraka ny tolotra avy any amin'ny KNAPS sy ny tolotra avy any amin'ny SMIE. Amin'izao fotoan'izao ve maro izay hoe misitraka an'izay sa inona ny olana matetika amin'ny tranga hitanareo? Amin'izao fotoan'izao zany azo lazaina hoe maromaro vitsivitsy ihany no misitraka an'izay satria misy statistika kely zao eto ambany masoko eto raha mahakasika ny KNAPS zao ny antotanisa farany eto ampelantananay zany ampelantanan'ny ministera misahana ny asa ao foibe fiahina ara-tsosialy dia mpiasa 7,700 sy 7,400 no misitraka ny tolotra avy ao amin'ny KNAPS ao anatin'ny orinasa 7,20 sy 4,400. Zay zany ny KNAPS dia mahakasika ny service médical inter-entreprise indray dia mpiasa 2,20 sy 4,3 hetsy ao anatina orinasa 9,700 sy R1. Dia misy koa ny atao hoe SMAE, izany hoe tobi-pitsaboana mahaleo-tena. Izy io moa zany zavatra tsy exception mialatsiny amin'ilay teny fa matetika ny orinasa amin'ny Jeune France ny mahazo an'izy io, zany hoe le tobi-pitsaboana ao anatin'le orinasa ihany zany izy io. Dia 320 zany ny orinasa manana SMAE tamin'ny antotanisa farany nanananay izay misy mpiasa 3,700 sy 8,000 sy R1. Karazany ohatrany ahoana avy ny fitarainana tonga eo aminareo mikasika an'izay resaka fiahina sy ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ho an'ny mpiasa izay? Maromaro ihany ny fitarainana voaray. Misy amin'ny ankapobeny tsy dia afa-po fotsiny izy amin'le tolotra sitrahany eny anivon'ireny entité izay tokony hisitrahany ny zoany izay. SMIE ohatra ny raisiko ny SMIE samy manana ny fahafahany tsy mitovy. Dia ohatra zao hoe ny eto Antananarivo mety hoe efa lasa lavitra, ny any amin'ny région any amin'ny faritra any ohatra mety mbola madinidinika le SMIE. Dia ny aty Antananarivo zao misitraka zavatra maro be
ohatra zao tany saiko ohatra hoe mety misy éco am'le SMIE misy laboratoire fanaovana analyse misy ihany nefa any amin'ny SMIE hafa mety tsy misy an'izay dia mitaraina le mpiasa any hoe zay tsy mba ohatra zao nefa izy io voafetra ny lalàna ihany misy lalàna manan-kery zany misy didim-pitondrana tamin'ny 2003 zay milaza ny hoe zao daholo ny tolotra tsy maintsy sitrahan'ny mpiasa raha vao tafiditra mpikambana ao anatin'ireny SMIE reny izy ohatra dia mety anisan'le tsy voatoninao le zavatra takian'le mpiasa fa tsy mahafantatra izy zany mampatonga an'le hoe andraikitra ngeza be le hoe fampahafantarana hoe inona daholo ny tolotra tokony hositrahan'ny mpiasa raha vao tafiditra any anivon'ireny entité reny izy inona zany ny fipetra sy paikady apetraka mba entina hanatsarana ny fisitrahan'ny mpiasa an'izay hoe fiahina izay indrindra eto amintsika amin'izao vanim-potoana iainan'izao izay tena ilaina ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ohatra paikady efa apetraka moa efa napetraka hatr'izay ary mbola tohizana hatramin'izao satria matoa mbola misy mitaraina dia mbola misy ny tsy ara-dalàna zany dia ny paikady efa napetraka eny anivon'ny ministère moa miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka ireo dia fampahafantarana foana aloha ampahafantarana hoe zao ny zoanareo zao ny tokony ho ataon'ny mpampiasa aminareo zay aloha zany ampahafantarana an'le mpiasa zany zay hoe zao ny zoanareo rehefa mahafantatra an'izay daholo ny mpiasa manerana ny Madagasikara dia tsy hoe rehefa mahafantatra an'izay vao andeha fa midina eny an-toerana mihitsy zany ny mpisafo ny asa mijery hoe ahoana sy ahoana ny fahatanteran'le lalàna manan-kery eto amintsika mahakasika ny fitsinjovana ara-tsosialy ohatra mahakasika ny fitsaboana arak'asa zay mahakasika an'iny fa ho tapitra rahampitsony 120 andro tokony ahafantarana izay ho filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana vaovao hatreto tsy mbola fantatra izay filohany ity androm-panjakana ity izay efa andrasan'ny maro Henri Florian iray volana aty aoriana mbola banga hatramin'izao ny toeran'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny ACC raha-tsy-ivana vaovao avokoa ireo mpikambana sivy mandrafitra ity androm-panjakana ity raha araka ny lalàna vitaina mandritra ny fotoam-pivoriana manokana ny andro manaraka taorian'ny fiainianana izay nataon'izy ireo ny fifidianana izay ho filohany raha toka tsy mbola ho tanteraka izany hatramin'ity androany ity valo andro no faharetan'ny fotoam-pivoriana manokana io araka ny fitsipika anatin'ny ACC teo aloha izay nasimpanavaozana izany ka nitarina 20 andro ankehitriny tsy aivana fa ny fahavalo ny volana aprily 2024 lasa teo no nanao ny fiainganana ampahibe maso ireo mpikambana valo amin'ireo sivy mandrafitra ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tsy tonga ny iray tamin'ireo tamin'io andro io no ny antony manokana taorian'izay nisy tamin'ireo mpikambana no tratrany tsy fahasalamana raha ny fantatra ho tapitra raha-pitso fa 20 aprily 2024 araka izany ny fehimpotoana voafaritry ny fitsipika anatiny eo anivon'ny ACC hanatanterahany fivoriana manokana tokony hifidianana izay ho filohan'ity androm-panjakana ity ny zokiolona amin'ireo mpikambana no mampiantso sy mitarika ny fivoriana Rakotoarso Florent iray amin'ireo mianadahy voafidy isolo ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara no zokiolona indrindra amin'ny sivy mianadahy mpikambana eo anivon'ity ACC ity andrasan'ny rehetra araka izany izay mpikambana mety olona ny filohan'ity androm-panjakana ity lafim-baovao hafa kosa indray dia toy ny raha fahatratrarana sokatra izay saika aondrana antsokisoky tany amin'ny faritra Androy fantatra fa misy olom-boafidy sy olom-boatendry manao intervention amin'ny tokony ampitsarana ny fanadadiana sy ampitsorana ireo voarorohy araka nambaran'ny gouverneur any amin'ny toerana io na saina misy mihevitena ho ambony lalàna sy zatra ny lalan-dririnana amin'ny faritra atsimon'ny nosy ka mitady ny fomba rehetra tsy ampiarana ny lalàna raha ny fanadadiana natao mitady ny fomba rehetra amin'izao fotoana ny olom-boafidy sy olom-boatendry sasany any amin'ny faritra Andro sy ny manodidina amoahany ireo rehetra voasambotra amin'ny raharaha fanondranana antsokisokisokatra izay nitranga ny 7 aprily teo atao zay fomba rehetra hanaovana intervention sotra ny tena amin'izany sy harenany randriana irakotorery harenany vahoaka malagasy adidinay no miambina toy ny anak'Andriamaso ka zavatra ohatran'izany tsy azo ekena
mazana mankoa ny trondro kely no tratra sur le terrain aty fa ny trondro vaventy izy zao miodiody henonareo zao fantatritsika nefa ny sokatra anankiray mahatakatra hatrany amin'ny 7 na 20 tapitrisa ny vidy eo amin'ny tsenam-bahoaka iraisam-pirenena ka fantatritsika fa misy tambazotra na réseau avolenta io. Miantso ny fiaramintan'ny rehetra ny governoran'ny faritra Androy ahafahana mampiatra ny lalàna amin'ireo rehetra voasaringotra amin'ny raharaha fanondranana sokatra antsokosoko ity. Ka miteny zahay hoe accepter l'injustice c'est aussi une injustice. Raha lasa mipiraitsy kombakomba amin'ireo olon-dratsy ireo zahay raha hisede amin'ny pression ohatran'izany. Ka zahay dia mampitandrina fa tsy lefitra ary aoka raha ny tena marina ary tokony hisy famotorana eto anivony tany sy ny fanjakana aty mba tena hafantarana izy ny tena dernière tête any ambony resaka totra sitinady eo izitsika misy ny te hametraka ny gaboraraka sy ny tsy maty manonta zay fantaratsika fa izay foana ny tena mpandroso ny firenena hatray. Izahay dia tsy ho ampitahorina izanizy satria fotsahay ny taranaka faramandimby. Tsy ivona zandary misy saroa ka tompona andraikitra ambony any an-toerana ny iray amin'ireo tafiditra ao anatin'ny raharaha fanondranana ny tsokosoko sokatra miisa 370 ary misy sivily iray ihany koa no voasambotra. Ireo zandary ireo izay efa namoahany lehibe ny autorisation de poursuite ahafahana manohy ny famitorana. Andrasana araka izany ny fanohizana hatramin'ny farany fanadihadiana amin'ity fanondranana ny tsokosoko ny harem-pirenena ity ahafantarana ireo piraitsy-kombakomba rehetra anatin'izany. Miteraka korotana any Vagandrano ny fikasana fanesorana ny ben'ny tanàna voafity bahoaka any an-toerana ponina maro no nanatotosa fihetsiketsehana omaly ary mbola mitohy tamin'ny ity androany ity izany miantarandriana evo. Mienjandro ny tady manoloana ny fikasana fanesorana ny ben'ny tanàna any Vagandrano etsy andaniny ponina maro no nanatotosa hetsika omaly teo anoloan'ny commune tsy manaiky io fanesorana io. Nisy décret nanendrena zay miainga avy amin'ny tribunal administratif avy amin'ny Fianarantsoa izay fahazoa lalana na afako madiodio nandresy nefa teorina dia misy taratasy avy amin'ny conseil d'état izay asokosoko sy nampahafantarana anany fisiany nationale cassation miainga avy amin'ny andriama amin'ny razana miadana Dieudonné atoko timma izay atoko mpanohitra ny fitondrana marina etona tompoko fa ny tenako dia miara-dia amin'ny fitondrana fa kosa nohony hevitra sy mitovy angamba eo amin'ny tompona andraikitra olom-boafidy tahaka ny tenako ihany koa dia noheveriny fa izao ny fantany fa mety amin'ny alala nisy fitovia-kevitra. Tamin'ity androany ity nisy ireo pomban'ny ben'ny tanàna voalaza fa anolo an'ilay teo aloha niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana nikasany anamafy ny fanatotosana ny famindram-pahefana araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna am-perinasa amin'izao hatrany misy ambadika politika hoy izy io fanesorana io. Somary magaga ny tenako ihany zany raha ohatra ka ny olona fahatelo troisième rang atoko timma no asolonao ny olona lanom-bahoaka voafidy amin'ny ara-dalàna sara ny tenako dia tsy anaiky velively ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena raha toaka resaka politika ny ovizana satria ny tenako dia IRD takanao koa ary nanoana anao tamin'ny premier tour deuxième tour mbola mafisokiana zany ary nanoana metraka ny député zay tompona andraikitra amin'izao raha izao minia mikipo manana ny fahalalana. Atreto tsy mbola misy ny maromaritra iraisana mikasika ity raharaha ity tsy totosa ihany koa hatramin'ny orana anontanian'ny mpanao gazety androany ny famindram-pahefana nokasaina ny totosaina androany. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nitondra fanazavana mahakasika ny fitsinjarana ireo mpampianatra vaovao voaray ho mpiasa mpanjakana androany ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeaza am-pirenena fanampanazavana. Ny fanjakana dia tsy manery ny olombelona zay nivoaka tamin'ny CNFP tsy maintsy andeha amin'ny toerana X na Y fa kosa zavatra efa mifanarahana tamin'ireo dia tokony amin'ny toerana zay nanovozan'ny fianarana ao amin'ny région na amin'ny district zay nanovozan'ny fianarana izy tokony miasa. Misy zao ny CNFP sasany ny besoin amin'ilay district ohatra hoe maka exemple atsika ny besoin amin'ny district 10 kanefa ny mpianatra mivoaka avy ao 20 zany hoe manana surplus na 3 izany afaka alefa any amin'ny district sasany. Misy ndraiky anefa ny CNFP sasany besoin ao amin'ny 20 kanefa ny sortant ao amin'ny 10 dia zay zany nampifamenotsika fa io tsy antery mihitsy
fa ifampiresahana foana amin'ireo olona zay nianatra tao amin'ny CNFP ka maniry hiditra ho mpiasam-panjakana. Lafa mavao hafa kosa indray dia misy 770 ireo basy vita gasy manerana nosy no sarony teo anivon'ny gendarmerie pirenena ny taona 20 raha toa ka 570 isa izany ny taona 2012. Maro ihany koa ireo fitaovam-piadina mahery vaika tsy azon'olon-tsotra tazomina toy ny Kalashnikov Mas 36 PA nisy ihany koa balasarona tamin'izany nialarana 900. Ny taona 2012, fitaovam-piadina miisa 2,760 no sarony gendarmerie pirenena manerana ny Madagasikara. 770 isanjato amin'ireo fitaovam-piadina nanaovana tatitra no nisy nanatitra an-tsitrapo. Tamin'ireo fitaovam-piadina ireo, basy vita gasy no maro indrindra, izay miisa 477 ka ny 2,760 tamin'izany no tatao amin'ny faritra Matsatra ambony. Araka ny tatitra avy amin'ny gendarmerie hatrany, Kalashnikov na fusil d'assaut miisa 570, Mas 36 miisa 30, PA miisa 720, PM 49 iray hanotratra nandritra io taona io. Fitaovam-piadina izay tsy azon'ny olon-tsotra tazomina, fusil de chasse miisa 520 kosa no tratra io taona io ihany. Akoatra ireo ny bala ny fusil de chasse miisa 70, 9 mm miisa 3,50, 762 mm miisa 2,7 ary 75 mm miisa 3,50 no sarona nandritra io taona io ihany. Tamin'ireo fitaovam-piadina nanaovana tatitra ny taona 2012 ireo, maro tamin'izy ireo no nisy nanatitra an-tsitrapo. Tao kosa ireo fitaovam-piadina tratra nandritra ny fisavana sy ny fifandonana ny mpitandron'ny filaminana sy ireo olon-dratsy. Ho an'ny polisy pirenena, tahotra ny antsoafy sy fanentanana ireo olona izay mbola manana sy mitazona fitaovam-piadina. Ny 20 aprily 2012, fitaovam-piadina toy ny Kalashnikov miisa 2 niaraka tamin'ny boîte chargeur iray, ary bala miisa 2 sy masy 36 miisa 1 ary basy vita gasy no nisy nanatitra tany amin'ny komisaria Ambohimaso ao amin'ny faritra Matsatra ambony. Ny zavatra misy dia mahakasika ny trangana tsy fandriampahalemana. Ny politika ny fanjakana moa amin'izao fotoana izao ny miantso reny olona izay mbola ataontsika hoe mitana fitaovam-piadina tsy azahoana lalana reny, miantso an'ireny olona reny mba hanafitra ny fitaovam-piadina any amin'ny tany filaminana na any amin'izay tokony andraikitra iveriny tokony antera amin'izany. Politika ny fanjakana zany ary anisan'ny politika mahomby tamin'ny 2020 tsika dia nahita zareo tamin'ny gendarmerie moa namoaka an'izay résultat zay dia maro tokoa ny basy récupéré tamin'izany fotoana zany. Ka manoloana an'izay zavatra zay dia zahay atao amin'ny ministère ny sécurité publique atao amin'ny filaminam-bahoaka dia nisany manaraka zay politika zay. Mbola mitohy ny antsoafy ho an'ireo olona izay mitazona ny basy tsy ara-dalàna mba hamerina izany eny amin'ireo mpitandron'ny filaminana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia firenena 70 amin'izao fotoana izao ny ahitana variant indien. Ny 570 isanjato amin'izany dia firenena européenne avokoa fanandena. Raha nitatitra avy amin'ny Organisation mondiale de la santé, firenena 70 amin'izao no efa ahitana ny variant indien B1617. Ny ankamaroan'ny échantillon hita dia avy any Inde, Royaume-Uni, États-Unis ary Singapour. Andro vitsy izay hita tany amin'ireo firenena européana ihany koa izany, Belgique, Suisse, Grèce ary Italie. Nanamafy ihany koa ny avy eo anivon'ny OMS fa mahery lavitra no ireo teo aloha ity variant indien ity ary mora ny fifindrany. Hatramin'ny androany, Inde no firenena faha-efatra, aorian'ny États-Unis, Brésil ary Mexique nahitana olona maty betsaka indrindra vokatry ny Covid-19, mihoatra ny 2 hetsy amin'izao ny olona lavo tany Inde. Ny talata teo, tranga vaovao voamarina miisa 503 hetsy no hita tany an-toerana. Raha ny antotanisa hatreto miisa 702 alina sy 2 hetsy sy 3 tapitrisa no maty ny coronavirus maneran-tany nanomboka ny volana Desambra 2022. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity hankasiano nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.